politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Fety be tsy nisy ohatr' izany tany Tomasina ny faran'ny herinandro teo efa vita ihany ilay miami 5 taona teo aoriana. Any Tomasina ihany ny boulevard Ratsimilao 700 metatra no irehirehana mafy, fa ireo hafanam-panantenaina toy ny voarapida 10 kilometatra mampitony Seranan-tsambo amin'ny lalam-pirenena faharoa nametrahana vato fototra hatramin'ny 7.4 tsy hita popoka. Ny autoroute Antananarivo Ambatondrazaka Toamasina mbola lavitrezaka. Ny lalam-pirenena faharoa na ny RN2 izay tena hain'ny toe-karena fampanantenana lava ny betsaka. Lazaina fa lalana efa tamin'ny fanjanahantany mavesatra ny camion 70 taonina ny tokony hoentina kanefa 80 taonina no mandeha, ary isaky ny mandeha dia misy fampanantenana foana. Raha vita valo na teo amin'ny fitora ny lalana Antananarivo Toamasina tany aloha dia 13 hatramin'ny 14 ora izany ankehitriny niteraka faty antoka tsy tanono io. Miala kely any Toamasina ihany koa dia efa enjana ny aratsindalana mihazo ny 10 pointy izay isan'ny toerana masitona ny mpizahatany. Tsy maintsy ho vita hatramin'ny faran'ny taom-piasana ny autoroute hoy indray Iany Rajoelina ny faran'ny herinandro teo. Eny, mety ho izay no izy, kanefa mipetraka ihany ny fanontaniana hoe aiza ary ilay 20 kilometatra nambara fa ho vita mialohan'ny faran'ny taona 2024. Toa voaporofo indray mandeha indray tamin'ity fety be tany Toamasina ity, fa izay mahafinaritra aloha vao ny mahasoa. Miharihary hatrany ilay hoe hanenjika ny haute saison amin'ny fizahatany sy ny fialan-tsasatra lehibe dia notokanana ireo zavatra mamirapiratra. Ilay lalana manitsina voarapida sy ny lalam-pirenena faharoa ny RN2 nefa miitsoka. Tsara ho fantatra nefa fa miantoka ny 70 isanjaton'ny fifamezivezen'ny entana eto Madagasikara, mivoaka avy amin'ny Seranan-tsambo lehibe indrindra eto ireo. Miasa ihany koa izahay mba hanafisana ny feon'ny vehivavy mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fandraharahana mba ahazona antoka fa ekena sy ankasitrahana izy ireo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena ny firenentsika. Betsaka ireo vehivavy mpandraharaha madinika eto amintsika no manana fandraharahana tsara saingy tsy misongadina noho ny antony maro samihafa. Hoy Ioly Arnoro Ranoelinarivo, sekretera jeneralin'ny AFAM ary tompon'andraikitra voalohany amin'ny tetikasa apela mandraharaha. Tena vita izay 3 volana izay dia izay tokoa zavatra mitanga nahita ny fahasalaman'ny toe-bolana ny vehivavy ireo ary nanisa an'izay. Izay moa ny tanjona mba ahafahan'ireo vehivavy ireo mivoatra kokoa, mampadosa asa kokoa, ahafahany mivelatra amin'ny sehatra hafa. Nataon'izy io manandratana ny entreprenariat féminin, ny secrétaire général sady responsable ny commission formation no mikarakaran'izy io. Tao anatin'ny 3 volana dia nisy ny fanofanana ireo vehivavy mpandraharaha ireto tamin'ny alalan'ny tetikasa apela mandraharaha niarahana tamin'ny association des femmes auto-entrepreneurs à Madagascar na AFAM sy ireo mpampiofana matianina izay nanolo-tanana azy ireo. Ny zavatra hitanay dia ilay tahotra nahita ilay zava-misy, ilay tsy fazahana misokatra amin'ny tontolo manodidina fa araka ilay tenen'ny coach teo moa, ny tenen'ny formateur teo moa hoe ao ambadiky ny écran foana. Financement io zavatra tsy mahamalaingana kely izy io satria misy ilay matahotra financement ny ankabeazan'ny mpandraharaha. Izy io dia tafamihambolo izay dia ohatr'izao fa izay izy no toetrana volavolana hoe natao androso tsy maintsy mandalo izay financement izay. Dia misy ilay toetsaina izay zany tiana volena hoe esprit entrepreneurial izay zany tena tiana volena. Dia ireo vehivavy efa tsapanay fa nanomboka ny tsy miko amin'izany esprit entrepreneurial satria rehefa mpandraharaha dia tsy manana izay dia tsy misy. Dia ny fanatanterahana koa mbola défi be ny anatanterahana izay vinavina izay fa matoky izay satria niovana ny toe-tsaina ireny ary dia mahafinaritra anay izay dia izay nandrasana anazy mba tena mampiaka ilay zavatra vinavinainy tao. Azo heverina ho mahafeny ataony rehetra ireto vehivavy ireto ankehitriny ka nampahafantatra ny endrikendriky ny orinasany sy ny fanatsarana ataony tamin'ny alalan'ny fifaninanana pitch no tanterahana tetsy amin'ny BNNC Ambohitsoa. Raha amin'ny mpikambana 50 mahery ny AFAM dia ireny tena fondenina maly dia tsy misy sivana misy hoe iza ny saha, izao ilay zavatra misy iza ny masaha.
dia reny izy reny hitantsika reny. Dia misy tranga mihitsy ny any tomany nisy nararikipy zany andrakala tontolo niarikala izy fa navity izy ary tena hoe fifaliana ao anay mety hoe ny olona izay efa zatra anaty fandrarana mafy mahita hoe kely reny fa ho anay izay nanao an'ilay projet tena grand part reny ho anay. Tapabonana latsaka kely izay no dila tamin'ny nakana toerana teny Anosy fa dia tsy misy mpividy mihitsy aloha hatreto ireo arendrina vita malagasy. Tsy lafo anefa izy ireo fa dia manomboka amin'ny 1,000 ka hatramin'ny 4,000 ariary miankina amin'ny bika aman'endriny. Avy any amin'ny tanàna Ambohijanaka, Ambalavao, iny ny akamaroan'ireo mpivarotra ireto arendrina malagasy ireto. Saika variana any amin'ny arendrina vita sinoa ny mpanjifa hoy ireto mpivarotra amin'ny taraina. Efa tena fanohanana anay mpanao asa tanana nefa ary mba ahafahantsika mampisandratra ny vita malagasy ny fanjifantsika ireny zavatra vita malagasy ireny. Nanaitra ny malagasy mpanjifa izy ireo mba tsy ho varimbariny lavitra ka tsy mahita ny ambany maso. Ny fanohananareo anay amin'ny alana ny fifidiananareo ny arendrina vita malagasy no ahafahanay manatsara kokoa hatrany ny kalitaon'ny entana hoy izy ireo. Ny 5 Aogositra 2024 no hoe hotokanana ilay train urbain Zotra Sorano Mandroseza Ambohimanambola eto Antananarivo. Desambra 2024 nambara fa hiasa amin'ny fiandohan'ny taona 2024 ilay izy. Tonga ny taona 2024 dia hoe mbola misy fitaovana andrasana kely indray fa eritreretina alefa amin'ny herinaratra ilay train urbain. Efa misasaka ihany ty ny taona 2024 ka dia asa indray. Rehefa nojerena ireo toerana andalovan'ity lamasinina tanàn-dehibe eto Antananarivo ity, tahaka ny eny Ampefilo, Anosy, Soanerana, Kadimbahoaka, dia efa lasa maniry indray ny bozaka. Miverina amin'ny maloto ireo faritra ny diovina sy nalamina, ary raha ny fahitana azy dia tsy mbola ao anatin'ny fialan-tsasatra lehibe ho avy mihitsy aloha no hikorisa Veny Sorano hamonjy any Ambohimanambola izany train urbain nambala fa hanala fahasahiranana ny mponina sy hanampy amin'ny fialana amin'ny embouteillage izany. Mampamendram-panontaniana ny tranga tahaka izao hoe tsy efa voadinika mialohan'ny nanombohan'ilay tetikasa ve ny ampahany betsaka amin'ny atao sy ny mety ho hitranga no ahembotra lava tahaka izao tsy misy farany ny fanombohan'ilay tetikasa, sa tsapatampoka teo indray fa tsy mety ilay izy dia aleo mody mangingina sy mody fanina aloha. Fa tsika gasy ngamba no ataoko hoe diso lalika ohatrany tsy boboka lanina ny toko-piainana vao maniry ny tongotra efa ela ny tokony amboarina fitsipotalo rehetra mikasika ny demokrasia zay vao tokony roso amin'ilay fifidianana ka fitsipotalo ifanarahany rehetrarehetra ilay izy. Nanaiky natao fitaovana ireo naray anjara tamin'ny fifidianana hoy ny filohan'ny atoko politika teza Jean-Louis Rakotombo satria efa fantatra fa fifidianana mbola maloto ilay fifidianana farany teo. Asakasaka ireo izay nandray anjara tamin'ireny fifidianana ireny fa dia izay teza manokana dia miteny hoe misetra ianareo ataony ilay fitaovana fotsiny ianareo fa izy efa manana ny alohany ary efa manana ny frantsay izay anasy demokrasia eto amintsika. Ny financement ny élection Union européenne frantsay ao anatiny izany. Izy efa manana ny kandidany dia atsony fotsiny ianao andray anjara amin'ilay fifidianana dia meny vola kely ny aty amin'ny société civile dia mba nahita any amin'ny 4,000 fokotany amin'ny 2,000 sy 1 alina fokotany eran'ny Madagasikara dia milaza izamba nahita ny kely fotsiny dia hoe tena mety ilay demokrasia. Nefa ny tena marina tsy mivoaka araka ny tokony ho izy lay safidim-bahoaka satria afaka manao manœuvre électorale be mihitsy ny eo amin'ny fitondrana hatrany amin'ny fokotany ka hatraty ambony. Tsy afa miroso mihitsy fa ny candidat-ny européenne ihany izay ao anatin'ny frantsay no lany sy manao izay tiany ataony eto fa ianao atao haingo-sehatra fotsiny atao fitaovana mba hampisehoana hoe tena misy demokrasia eto Madagasikara nefa tsy izany koa ny zavatra iainana. Ireto farany moa izay tsy nandray anjara tamin'izany noho ny fahitan'izy ireo fa mbola tsy madio ny tokotany. Dia miantso ny rehetrarehetra izay iroso isy fotoana angatahana fiorana amin'ireo hitanay fa tena hoe vonona ny anamboatra an'izany dia eo ny zay dia ifampiresaka jery ny tokony atao amin'ilay izy
fa tsy tokony avela amin'izao ntsony a ny firenentsika fa potika. Ireny zao ozy izy nampitandrana ny filoham-pirenena tany Tomasina satria nandresy. Eka naharesy izy io, naharesy izy dia mampitandrana amin'izay hoe tena misy demokrasia teto, fa dia aoka samy ionina amin'izay tsika fa aloha zay ampandroso fa zay ny tena mambahoaka fa nareo rehetra mangidy hoditra tsy tia ny vahoaka, izany no dikan'iny ary tadidio tsara fa raha vao tsy maripototra tsara ny demokrasia eto amintsika dia misy alternance musculé lava dia tsisy stabilité mihitsy eto amin'ny firenena, tsisy fampandrosoana vanina mihitsy eto.